للبشر وهدية طوق النجاة والهادي للبشرية، في كل حرف ثواب بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falnitenay meraba antsika pino islam zay mpanaraka ny fandarana émission islamique izay resadresana mahakasika ny tantarany mpaminany Musa alayhi salam, ilay mpaminany lava tantara indrindra ao anatin'izany boky masina Al-Qur'an Al-Karim. Hitantsika zay efa herinandro mahery zay na andro maromaro zay resadresantsika mahakasika hatramin'ny fahaterany ka hatramin'ny fahatanodrano sy isika hoe izy nahazo hafatra tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, ary nalefany Allah subhanahu wa ta'ala izay hoe ifanatrika tamin'ny Firaona alayhi lana, ary rehefa tao nandritra ny 520 taona no nanaovana an'izany zavatra zany. Ka amin'ity androany ity inshallah le taona farany, zany hoe taona faha 5 farany zay niainany Musa alayhi salam nanoloana an'izany Firaona alayhi lana zany no horesadresantsika amin'ity androany ity. Araka hitantsika ihany koa fa miha malemy na mihamarefo zany ny hery izay nananany Firaona alayhi lana, nanomboka sitaka eo amin'ny avokoa ny hery rehetra sy ny olona rehetra. Nandalo ireo mpanao magia dia niditra tao anatin'ny finoana islam ary novonony mandeha ray alina mahery, ary ilay vehivavy mpirandrana ny zanany vavy dia novonony ihany koa. Ny vadiny Asia dia novonony ihany koa satria nino any mpaminany Musa alayhi salam. Ary hitantsika ihany koa fa ilay lehilahy antsoina hoe mu'min al Firaona zay hoe mpanolotsaina azy manokana, zay hoe mpanolotsaina mpanome conseil mafonja any Firaona dia nisitaka azy ihany koa hitantsika tamin'ny omaly. Fa ary amin'ity androany ity ihany koa dia hitantsika fa amin'ny ty faha 5 farany zay nakany ny bani Israel dia io no andro zay nandetehany Allah subhanahu wa ta'ala any Karuna alayhi lana. Zany hoe Karuna nalentika ny Allah subhanahu wa ta'ala miaraka amin'ny ilay harena lehibe zay nananany zany Karuna alayhi lana zany. Ka tamin'ny andro na taona faha 5 no nitrangany zany zavatra rehetra zany. Teo dia tsapan'ny Firaona fa mihamarefo ny heriny ary miala eo amin'ny tsikelikely ny olona rehetra, ary tsy vitan'izany ihany koa fa mbola manao ny didoany ihany ny Firaona tamin'izany fotoan'izay. Tsy mety manaraka le hoe arsilmania bani Israel, hoe alefasy miaraka aminay ny zanak'Israely ary aza andevozina izy ireo. Ka amin'ity androany ity inshallah andatsika ijery ao anatiny hoe 900 ayaty, satria tompo Allah subhanahu wa ta'ala zay niteny tamin'ny Musa alayhi salam, walakad ataina Musa 9 ayaty mubayyinat. Efa nomenay an Musa alayhi salam ireo karazana profo anankisivy zay mibaribary mivengana mitondra maizy azy amin'ny profo anankisivy zany dia ho hitantsika amin'ity androany ity izay profo zay. Fa malohany hidirantsika amin'izany dia andao hijerentsika kely ny fiainany Musa alayhi salam niaraka tamin'ireo bani Israel, satria araka ny voalazantsika rehefa izy niverina tao Egypta dia nitodoa tamin'ny reniny sy ireo rahalany ary ireo vahoaka Israeliana tamin'izany fotoan'izany. Fa rehefa tao izy dia ireo bani Israel somary tsy nahatanty, zany tsy naharitra, tsy nanana zany soabre zany, satria niteny tamin'ny Musa hoe qalu ya Musa urina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Ry Musa, zay ny talohan'ny nahatongavanao efa napijalin'ny Firaona nandevoziny, ary rehefa tonga anao andeha navitra anay tsy mbola nahavitana navitra anay fa mbola voamaika mihamafy ilay fanagejana nazonay tamin'ny Firaona. Zany hoe bani Israel tsy nanana zany arida, tsy nanana hoe karazany hoe fakasitranany Allah subhanahu wa ta'ala mba nisy olona nalefany Allah hiady amin'ny Firaona izy ireo fa tsy navita niady, fa mbola nisy olona nalefany Allah niady amin'ny Firaona ka tsy nanana zany soabre zany izy ireo, ka
namoaka ilay teny somary mampalahelo any Musa alayhi salam. Kan teny Musa tamin'ny teny manao hoe qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun. Teny Musa alayhi salam zao izy angataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba handentika anireo aduwakum ireo fahavalonareo ary tsy vitan'izany fa rehefa aveo anareo dia ho avelany Allah subhanahu wa ta'ala hipetraka eto ambony tany handova eto ambony tany fayanzura kayfa ta'malun ary mbola ho ijereny Allah subhanahu wa ta'ala inona ny zavatra zay ataonareo aorian'ny fipetranareo eto ambony tany. Io zany ho hitantsika hoe inona tokoa moa zavatra zay natao amin'ny Bani Israely taoriany nahavitra azy ireo tamin'ny Firaona satria maro ireo zavatra zay tsy tokony ho ataon'izy ireo raha ohatra ka jerena fa mbola ho hitantsika amin'ny fandarana manaraka izany rehetra zany. Rehefa niteny an'io ireo shuyukh ireo olona somary zokonjokony tamin'izany fotoana zany dia nanomboka nitodika tamin'ireo shabab ireo tanora i Musa alayhi salam tamin'izany fotoana zany ary nanomboka nakafony ireo olona izay hoe tanora ary tsy vitan'izany ihany koa fa navoaka ny Musa alayhi salam ireo karazana hoe profo sivy zay noentiny zay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala azy ireo. Andao jerentsika ireo profo sivy ireo inona daholo izy ireo. Araka ny voalazantsika fa misy profo anankiroa efa nomeny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny Musa mialohany reto profo sivy reto zany hoe profo sivy izy io fa roa efa nomeny dia ny tehana sy ilay tanany avidirina atao ambany elika dia lasa fotsy. Efa roa zany niala amin'ny sivy dia fito zany tavela zay tokony ho hitan'ny Firaona fa hoe mpaminany Musa dia iraka ny Allah subhanahu wa ta'ala indrindra. Rehefa tsy nentina naiky i Firaona alayhi lana fa hoe hitondra any Bani Israely Musa alayhi salam dia nalefany Allah subhanahu wa ta'ala profo voalohany zany hoe sazy ho any ireo Firaona, ho any ireo vahoaka Egyptianina sy ny Firaona. Inona ny sazy voalohany dia al-qaht wal-maja, zany hoe karazana hanoanana sy ny sécheresse, zany hoe kere tamin'ny fotoana io maina ny tany tsy misy voly maniry ary tsy vitan'izany fa sakafo tsy misy mihitsy tamin'izay fotoana zay ka nimenimenina ny Egyptianina rehetra hatramin'ny Firaona fa tsy misy zany nandritra ny amam-bolana maromaro. Rehefa nandeha zany dia nipody Musa tao amin'ny Firaona dia niteny manao ya Firaona arsil ma'i Bani Israel, ory Firaona alefaso miaraka aminay ireo vahoaka Israely fa io saziny Allah io maja zany hoe hanoanina sy mikere zay tonga eo aminareo. Fa i Firaona dia mbola nanambony tena ary tsy nanaiky an'izany zavatra izany. Rehefa tsy nanaiky izy dia profo faharoa zay nalefany Allah subhanahu wa ta'ala taorian'io dia al-matar, zany hoe ny orana sy ny rano safo-drano zany nalefany Allah subhanahu wa ta'ala. Teo dia tsy nisy rano, tsy nisy orana, maina ny tany fa rehefa aveo dia nalefany Allah subhanahu wa ta'ala rano. Tsy vitany hoe rano mba hoe anavitra azy ireo fa hoe safo-drano ihany koa dia voly rehetra mbola simba ihany koa. Teo izy tsy nisy voly vanina fa tamin'ity kosa rehefa tonga ny rano dia vanina ny voly fa betsaka loatra ny rano ka lasa simba avokoa izany. Zany no profo faharoa. Rehefa nalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala zany profo faharoa zany dia nandeha niverina tany amin'ny Firaona i Musa dia niteny an arsil ma'i Bani Israel, alefaso miaraka aminay Bani Israel fa tiane anisany profo avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala fa tsy nanaiky i Firaona tamin'izay fotoana zay. Dia rehefa tsy nanaiky izy dia mbola nalefany Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa ny profo fahatelo. Inona ny profo fahatelo? Rehefa niala ilay safo-drano zay nanomboka nivoaka amin'izay le volon'ireo ireo Egyptianina. Rehefa nanomboka mivoaka izany voly zany dia nalefany Allah subhanahu wa ta'ala al-jarada, zany andiam-balala nalefany Allah subhanahu wa ta'ala. Rehefa nalefany Allah subhanahu wa ta'ala zany andiam-balala izany dia nihinana ilay voly somary efa mivoaka na ihany koa efa mitsimoka. Rehefa mitsimoka izy dia tonga indray andiam-balala nihinana an'izany zavatra rehetra zany dia vao maika tsy nisy voly ihany koa tao Egypta ary menimenina ny vahoaka rehetra. Zany hoe zany no profo fahatelo nalefany Allah subhanahu wa ta'ala. Mbola miverina ihany Musa tao amin'ny Firaona hoe alefaso miaraka amiko ny Bani Israely fa tsy nety nanaiky mihitsy i Firaona. Taorina zany dia nalefany Allah subhanahu wa ta'ala profo fahefitra al-kummala, zany hoe karazana hao na ihany koa hao zany fa tsy hao le amin'ny volo fa kosa hao kely madinika, biby kely, insecte kely izy io dia mihinana an'ireny volo ireny. Zany hoe volo mbola tsy mivoaka aty ivelany fa efa hohaniny zany kongona na ihany koa hao izany.
zany dia anisan'ny proof ihany koa. De mbola miteny ihany Mosa fa tsy mety manaiky i Firaona tamin'izay fotoan'izay. Taorian'io dia nalefany Allah subhanahu wa ta'ala ny proof manaraka fahadimy dia ad-dafada, ireo radaka na ihany koa ireo sahona lehibe, tsy hoe sahona kely zany fa sahona lehibe izay mamakivaky tanàn'ny Egypta ary tafiditra ao anatin'ny tranon'ireo Egyptiana, eny fa tonga ambonin'ny fandrian'ny Firaona mihitsy zany radaka lehibe zany. Ka kirikiry ny olona rehetra nahita an'izany zavatra izany satria nisansaziny Allah subhanahu wa ta'ala izany, fa tsy nety nanaiky ihany koa i Firaona. Ary nalefany Allah subhanahu wa ta'ala ny manaraka an'izany fahenina dia Adam, zany hoe ny lio, Ra, zany hoe ny rano sotroan'izy ireo, Nil zay lehibe manondraka ny volon'izy ireo, Nil lay lehibe zay sotroandreo ranony, dia navadika ny Allah subhanahu wa ta'ala ho lio na ho ra izany, ary ninona na manao vovo na manao inona dia mivoaka lio avokoa izany rehetra zany. Zany dia voalazany Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny surat Al-A'raf manao hoe fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafada wad dama ayatin mufassalat. Zany nalefana tamin'ireo vahoaka Egyptiana tamin'ny Firaona ny tofana, safidrano, wal jarada, ny andiambalala, wal qummala ireo kongona, wad dafada ireo radaka, wad dama ireo lio sy maro samihafa ayatin mufassalat, zany proof mibaingana amin'ny Firaona. Fa Firaona alayhi lana dia tsy nety naneky na dia miverina imbetsaka tao amin'ny aza i Musa alayhi salam. Ka ny sazy farany zay nalefany Allah subhanahu wa ta'ala dia antsoina hoe arids, zany hoe ireo karazana areti-koditra, karazana olomboka na areti-koditra mivontovonto mangidihidy sy ny tariny, izany areti-koditra zany. Rehefa nalefany Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ireo vahoaka rehetra tao Egypta izany, dia niteny Firaona tamin'ny fotoana manao hoe walamma waka alayhim ridsa qalu ya Musa, rehefa nilatsaka tamin'izy ireo ilay aretin'ny koditra dia niteny izy ireo Firaona zany sy ny ireo miaramilany, ry Musa ud'u lana rabbaka, mangata amin'ny tomponao ianao, ho anay bima ahida indaka, tamin'ny zavatra zay nampanantenanareo, la inkashafta anna ridsa, fa raha ohatra ka esorony aminay izany karazana areti-koditra izany, la nu'minanna laka, dia imino anao zahay, wala nursilanna ma'aka bani Israil, ary amin'izay fotoan'izay zay anapa-kevitra fa handefa any bani Israil hiala eto Egypta miaraka aminao. Dia miteny Qur'an falamma kashafna anhum ridsa ila ajalin hum balighuhu idha hum yanqusun, rehefa nesorony Allah subhanahu wa ta'ala tamin'izy ireo izany areti-koditra zany, fa i Firaona dia mivadika tamin'ny teny nomeny fa mbola tsy naniraka nireo bani Israil. Rehefa tsy nanao an'izany i Firaona alayhi lana dia tesitra i Musa, ary niteny tamin'ireo vahoaka Israelana, miomanana nareo ary miomanina nareo fa atsika tsy maintsy mivoaka amin'ity andro an'ity. Rehefa niteny an'izany Musa tonga teo amin'ny Firaona zany teny zany fa hoe manomana hivoaka ireo bani Israil, dia teo ihany koa nanomana miaramila i Firaona alayhi lana handeha anaraka ny Musa alayhi salam sy ireo bani Israil, ary andeha amono azy ireo amin'ny anaraka azy ireo zany rehefa tratra dia hovonona avokoa miaraka amin'ny Musa, miaraka amin'ny vahoaka Israeliana rehetra. Dia rehefa nanomana izy ireo, rehefa vonona ireo bani Israel, zany hoe rehefa eo am-piomanina, dia niteny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an al-Karim manao hoe awhayna ila Musa, nitenenina tamin'ny Musa an asri bi ibadika innakum muttabaun, nitenenina tamin'ny Musa hoe afengano ny vahoakanao fa ianareo dia warany Firaona, zany warany vonona Firaona miaraka amin'ireo miaramila handeha amono sy sambotra nireo bani Israel. Rehefa niteny an'izany Musa, ka rehefa mivoaka izy ireo dia Firaona niantso anireo junody, ireo miaramilany rehetra, dia rehefa niantso anireo miaramilany izy dia nitsangana eo izy ary nanao ireo karazana kabary maro samihafa, zany hoe kabarin'ny Firaona zay tezitra izy andeha andodo anireo bani Israel. Ary tsy vitan'izany dia niteny izy amin'ny fanambonian'ny teny amin'ny teny manao hoe alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti, zany hoe moa ve tsy zao le mpanjaka, le zanahary, ilay tomponareo Egyptiana, ary io izy ny renirano Nil ny mandalo mikorina eo ambaniko, zany hoe manambony tena ary manambony tena izy ka vonona handeha hamono any Musa alayhi salam sy ireo bani Israel tamin'izany fotoana zany, tamin'io amin'io aya izay teneniny Allah subhanahu wa ta'ala ao io. Dia
rehefa niteny an'izany izy dia Mosa alayhi salam niala ny Egypta niaraka tamindreo bani Israely ary nitody-doha nandeha tany amin'ny la mer rouge zany hoe ranomasina mena izay manasaraka ny Egypta sy ny Arabie Saoudite satria araka mivolazantsika ny tantaran'ny mpaminany Mosa alayhi salam dia amin'ny tanàna anankiefatra dia ao Egypta sy ny Ordon, ny Jordanie, ny Arabie Saoudite ary ny Palestine. Zany hoe niala tao amin'ny mer rouge izy andeha hiampita teny amin'ny tany Arabie Saoudite zany hiditra ao zay vao makivaky miditra amin'ny tendrombohitra Sina sy mahazo an'izany Palestina zany satria ao Palestina no Ardul Muqaddasa ardilay tany nampanantenany Allah subhanahu wa ta'ala hidirany ireo bani Israely aorian'ny fanandevozany nataony Firaona tamin'izy ireo tamin'izany fotoana zany. Inshallah ho hitantsika raha ampitso amin'ny fomba ahoana ny fialany Mosa alayhi salam, inona zavatra nanjoa azy ireo teo amin'ny fialana ny Egypta sy teo amin'ny la mer rouge satria la mer rouge eo manoloan'izy ireo Firaona avy ato aorinan'izy ireo ka tsy maintsy hiampita amin'izany la mer rouge ireo. Inona zavatra zay nandalo, inona nytenen'ny Mosa, inona nytenen'ny Firaona ary ahoana no nahafatesan'ny Firaona satria io no andro nahafatesan'ny Firaona io la mer rouge io. Izany hitantsika raha ampitso inshallah tapitra reto ny fandarantsika misaotra rano naraka an'izany hatramin'ny farany ary manome ny fotoana ho amin'ny raha ampitso indray inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رب العباد سواه يبقى لنا طارق نور وخير لكل الحياة. قرآن كريم هدى للبشر وهدية ضوء النجاة والهادي للبشرية. في كل حرف سواد بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات.